Ikatia dia mpeniny aloka fetson. Ireo mpilalao Salosy sy Tina. Gaston Falmanana Alain. Mpanadodosa Gaston Randriamanalina. aiza ihany ary Katia. Toa mbola tsy mivoaka nefa reto namany ary efa tapitra nandalo daholo. Ay, efa iny kosa iny ka. Iaja, azafady fa somary tarakely fa mbola nanatitra boky tany amin'ny biblioteka. Zany no mba gaga hoe mbola aiza foana ary ndriko. Midira ary fa arivosika. Mbola raharaha be zao ny fitoanana eny an-dalana. Iaja, misy zavatra resahako anao. Fomba afaka ny anampy alo ianao e. Resao fa inona moa tsy halapiko anao e. Manampy ny fonany ahy. Zany ny mampifankatia antsika. Hitany Iaja, mahakasika ny bibibolina ny afiana tena safidiako amin'ny famoahako boky. Dia mila fanampinany amin'izay aho. Ka lazao ary hoe inona no azoko anampinandre amin'izany? Mila fanampinao aho satria mila midina ny fotony mihitsy aho amin'izany. Zany hoe midiran'le biby monina any anaty ala ve? Eny ka, dia mitondra fakantsary akana sary mba ho atao pirofo ho apetraka ny anaty boky. Fangara tsy mety roatra hoe atao recherche-ny Google fotsiny ka. Tsy mety. Sarina laiko manokana miainga avy amin'ny appareil photo ihany mety. Dia aiza zany ny eritreretin-drivo eo aleka dia roviana mandeha. Any amin'ny ala tsy moatsinanana iny ny efa atao an-tsaiko. Ay, Efa nisy toerana hitako tao anaty internet dia io ny alehantsika. ka efa hita ndry zany le toerana dia roviana mandeha. Mbola tsy tany amin'ny toerana io aloha fa efa nataoko fotsiny ny plan e. Nalaiko tao anaty internet. Manaraka iny lalam-pirenena fahafiloty dia fihinana tany atsinanana rehefa tonga ao Fianaratsoa. Lavitra be zany toeran'izany e. Fa nga dia tena tsy misy toerana hafa ankoatran'izay mihitsy ka. Mahita ihany aho fa alan'ny zavaboary misy mitantana ireny dia tsy tiako loatra raha voafetra ny zavatra azo atao. Ka mbola tsy voavaly indriny ny fanontaniako hoe roviana ny mandeha mba handaminako ny fotoanako. Ay moa, amin'ny zoma zao no mandeha dia miverina ny alahady. Okery, ao fa misy handaminaka ny asako izay. Misaotra ny amin'ny fanampiana sahady lesy malala. Sady raha vao vita eo famoahako boky farany io dia miditra midingana manaraka amin'izay tsika fa efa menomenona be mihitsy nge dady. Tokony efa atao amin'izay olona dia ny vodiondry azy dia aorin'izay ny fisoratana. Manitra nefa mora hoe ampiarahana ny soratra sy ny vodiondry. Ohatray, mba mety koa ve zany? Mety eky zany amin'izay tonga dia miara vitako. Dia maninona raha tonga dia ampiarahanao daholo koa miaraka amin'ny mariasy rehefa mbola hita eo aky zany tsy vitantsika sy ndrirerana iny midinika an'izany fa mbola hoe dada sy neny. Za moa gagako, tsy rotorotona koa nge io e. Eny tena rivaka isika ka somary lavitra koa moa nareo no mipetraka. Tsara ty toerana alehanareo tianaka. Any atsimo atsinanana any ndre sy dada. 480 kilometatra manaraka lalatany mialoha Fianaratsoa. Toa lavitra be izy zany a. Efa mora izay no avitanao ny bokinao dia ataovy. Mitandrema tsara fotsiny rehefa any sao misy biby diza ny toerana izany a. Dimasika io. Misaotra betsaka dada, asa manafa hitandrina be mihitsy izay. Izay fa tonga hiatsa. Anainga amin'izay zay a. Eny ary, dia tonga avasoa. Aiza Perla teo? Perla! Perlo! Mbaba tao any ivelany io valiziko io e. Aiza nga zany ry Madi? Fa efa jamba koa ve Perle? Ka ty ao ry fahateriko ty. Fa ono Aiza nefa ry Madi zany no mitondra entana mavesatra be ohatran'ity. Misy toerana le anay kia. Ay ve, ka aiza no miatrana an'ity entan'ity azafady? Tonga dia ataovy ao anatin'ny malina kia. Ataovy aty e, aingandre. Ty ary tompoko.
izay dia mandeha any amin'izay indray miditra any an-trano fa mbola betsaka ny raharaha miandrindry ihany. Velominareo? Veloma kia. Andao amin'izay andery ka tia fa taraiky be. Manahoana aloha elahy vonina tsara? Salama tsara kia. Vitry vonina be sady fotoana mahay voazitsika sy ndry voalohany izao e. Fa mihevitra ny anao inona moa ty elahy? Azady noina fa mbola tsy vita ninina tsika. Aza dia ratsy saina moa e. Tsy mieritreritra ninina izany fa izy inona moa ny ao an-tsaindrio ka. Izay ao an-tsainao ihany ny ato an-tsaikoko. Mampiomehy ka mba manao anao sisa dadanao n'ity zavatra ao ataondry ity ka. Tsy sarotin'izany izy ka fa ny hafany dia hoe mitandrema tsara sao misy bibidia masika any. Marina aloha ny azy. Toerana voasamany alehantsika ny ihany ka tsy fantatsika izay tena zava-misy ko. Mbola tsy zatra toerana eto aho dia tsy haiko hoe aiza ny tsara. Na za koa aza fa tsy mandeha lavitra fa amin'ity arainy sety ty any dia mahitsitsika. Jeringa io ampita io e sao dia efa mety tomba ngeza sy madio ihany izany tsy maninona ny kifa mety io fa andao aloha hitadiavana toerana ametrahana azy ary ny fiara io ampidira veto fa eo angamba miparikiny andraso ary zay ary andao amin'izay ivoaka e sakafo aloha malina fa haka zavatra ao ako ao ary ao alay vao ary dia andao amin'izay andao ary dia ahoana moa izany ny atao hitambatra chambre ray sa samy maka ho azy ohatray samy maka ny azoko avery koa ihany fa mbola tsy vita ninina angeo atsika mba androany fotsiny moa e tsy izay hitany aty enao koa dia manahy zavatra lalina be ary misisika be hiara-mandry amiko ianao nefa zavatra ho azonao foana izany rehefa tena mpivady tsika ao ary fa tsy sisika ntsony raha tsy mety aminao e tsy samy mitokana chambre izany ka ty le dia tena faranao anahy dia efa eo koa ny mofo miaraka aminy misaotra aketra ao eny tompoko dia mba ho eto aty fa io fa misy miantso ty tompoko misaotra dia afaka mandeha amin'izay ianao eny tompoko ka tia ty miantso ty alao raisina allo manao na zanako manao any dada inona vaovao ao tsisy fa manao na dianareo any lamina tsara ka efa hiditra n'ilay toerana lehanay izay izao miantso sao sanatria tsisy réseau any ie mitandrema tsara dia aza misaratsaraka lavitra rehefa anaty ala endrery dada aza manahy izay fa tapahako ty miantso fa za raha vao misy réseau eny ary tena mba sahasahiny zanako iny toerana mbola tsy naleny akory dia vita no nakany tsy afeniko aloha fa toa manahy zavatra hafahafa mahakasika ny dian'ireo zany fa so ihany fa mba nanaraka azy ihany aza hiaro azy raha sanatria oay nanatsika fotsiny teto ilay dite fa ny lozoko mbola variana marina tsisy réseau aty araka nefa namposiko so ihany fa mba nisy toerana afaka nametrahana amin'ny fiara tsy hitandry hoe kakakaka be izany fa eo any olona nametrahantsika amin'ny fiara atao amin'ilay mpivarotra sakafo masaka tao e raha nylasantsika fa hoe hiditra ty amin'ity toerana ity sika ka mety sy neritreretiny nge hoe hiditra ato tsika ohatra ny te laza zavatra izany zareo fa tsy tsy haiko izay finosony fisiny aza dia alefa lavitra ny sainy fa efa ato tsika dia hanomboka ny asa amin'izay
aleo apetraka eto reto entany ndreto aloha. Tena betsaka karazam-biby isan-karazany tokoa aloha ato e. Dia indreny iry e. Tonga dia alaivo sary fa zandra ian-tsoratra. Aingana ary ndry a. Alefaso fa efa vonona e. Vita aloha izany ny teto. Efa voarakitra atao anaty appareil photo avokoa. Ie, dia andao ary ifindra toerana fandray e. Aty ambadika aty indray lesy a. Aingana fa lasa mitsokatra zareo fa mahita antsika. Moramora ndray sao dia mianjera any. Efa marobe nge ny azoko sary ato e. Minao fa efa ampy kosa angamba izay e. Tsy mbola ampy lesy izay a. Mbola tsy ampy karazana biby hafa mandady amin'ny tany. Fa na izany aza aloha moramora ihany fa indrindra fa sarotra be ny lalana ity e. Aleo aloha fa ahaka sary indretindray aloha. Way, misy biby mihirona izany. Aleo jereko avy aty ambadika aty hoe ay sary izany. Io fa hitako. Ohatry ny amboadia be izany. Manom-bolo. Mety maheno anay angamba. Jere angety ataony e. Aleo fa resiko mitsoratra amin'ny fihetsiny rehetra. Dia avy eo mitsoka hihaja naka sary azy. Andriamanitro. Toa miazakazaka makaty amiko sady mierinerina be ilay biby. Vonzeo. Toa anaikitra angamba izany. Maty tena voarangony a marina. Vonzeo. Oay, fa tsika ty ve izany mikikikareko teo izany? Zay ary le fanapoiziko. Mety ny mijery angamba izay fa afesary izy izany. Katia, faizy ndry e. Ary ohatra misy biby merina koa ny izany e. Avy ato angamba. Andriamanitra. Toa misy biby mifampitolona amin'ny Katia io. Soa ihany fa nahavimona basiboleta. Fotoana tsara ampiasana azy zao ka ataoko ity vidanitra aloha so Katia indray ny vo eo. Eny fa taitra dia niala teo amin'ny Katia. Dia aleo asiako amin'izay. Tatazo. Zay. Ny falasany tsoka dia aloha anatina amin'ny Katia amin'izay a. Katia. Fa toa maratra be ndry. Ihaja. Marary a. Saika amatiny fa soa ihany fa teo elany aro a. Andao aingana aloha ihany ndraiky isika fa soa mbola miverina tapika eo iny bibidia iny e. Tsy afaka nge ahy e. Tena marary be vao mitsangana. Andraso aloha fa fatorana daholo aloha reto ratra be amindry reto dia aleo fatorana amin'ity sandrindry. Ty ambany tongotry indrity koa. Ao, ary ao miakara ato andamosiko fa babeko e. Mbola andalo any amin'ilay toerana naminy kananitana olo sika dia mody avy hatrany ka. Tena marary be ry aza ka. Ao fa tsy maintsy tonga ny anaty fiara indry dia mitady hopitaly sika hitsaboana indry e. Marina. Tsara daholo rehefa navodiny soratako anaty karnenao reny mba hanasitrana anao. Afaka mivoaka amin'izay ianao raha amin'izay dia asevy metitra indray ilay manaraka. Izy ary no miantso izany. Ka tia ty fa alora isika. Alô ny zanako. Alô? Iaza ihany ty tompoko? Ay ve? Fa izy ka tia se? Misy vaovao ratsy lazaiko anao tompoko. Fa misy inona? Lazao aingana fa aza dia mampitaitaina moa e. Dia izay tompoko ny zava-nisy tany a. Fa efa mahazo fisaboana ty amin'ny hopitaly. Izany ve? Fa manao nefa izy ao e. Tena tsy mandry amin'izany no saiko fa hiantso lehibe ao amin'ny hopitaly a dia asaika mpakarina ty tanàka ty a. Alô resiko an-tanàna mihitsy ny fitsaboana azy. Mahatsiaro tena tsara aloha izy e. Fa somary reraka noho ny raha betsaka very taminy. Ka tapoary fa hiantso ilay dokotera lehibe ao azy. Eny ary tompoko. Atsoina avy hatrany ilay dokotera lehibe ny hopitaly Tambom-Pianarantsoa. Alô mpakarina ty tanàna ilay zanako dia tianao to ny fitsaboana. Ho resiko an-tanàna ny fitsaboana ny zanako. Tsy manana ankoatra azy intsony mantsy a. Alô dokotera Ramiandriana no miresaka aminao tompoko. Tsisy vaovao fa zao dokotera. Misy zanako izay voakaikitry ny bibidia tany an'ala dia miditra hopitaly eo aminareo ao izy zao. Tiako raha mba omenao alalana hiakatra ty tanà izy fa izaho no handray tanana fitsaboana ny zanako.
Eny tompoko. Tena mialatsiny indrindra dokotera. Tsara koa raha terina ambulansa dia mba tsy maharitra eny an-dalana e. Raha ary mahalalaka tiana anarany feno, dia miaraka amin'ilay tovolahy fofombadiny iny izy no any. Okey tompoko, misaotra betsaka. Ramseo? Misy inona ry perla? Misy fiara tonga ireo Ramsey a. Ohatra ny hoe fiara mitondra ny Katia dia misy fiara hafahafa koa io. Ka tonga dia sokafo ny vavahady fa ambulansa nitondra ny zanako salama izany lazainao fa fiara hafahafa izany. Aingany ity fa zaho hanomana ny hevitra asiana azy dia hanomana ny fanafody atao aminy ihany koa. Eny ary tompoko, fa misy nahazo ny Katia ve izany sa eny? Toa taitaitra be Ramsey raha nolazako ilay fiara tonga. Aleo sokafana ny vavahady dia itony tena mariny. Tena Katia iny, fa inona no nahazo azy? Zanako, tonga dia apetrao ambony fandriana eto izy. Misaotra betsaka anao ny saitrina nanatitra azy aty amiko. Dada. Nanaka. Dada, saingy tsy nahitanao tsony aho. Katia, azo mitomany moa e. Tsy maintsy sitrana no fahazamana. Eo natorifa reraka ianao. Aiza daholo no marary anao? Araka ny hitako tamin'ilay sambata azy tany an'ala dia ny sandriny sy ny feny tena voakaikitra ilay bibidia dia ireo mifono ireo. Aleo fa toizantsika ary ny fitsaponanao e. Tsy maharitra ely ianao dia ho sitrana e. Ho sitrana io fa aza matahotra ianao. So ihany fa dokotera manam-pahaizana ambony dada ny Katia mba handray an-tanana amin'ny fahasalamany. Misy fanafody nosoratako amin'ny karine reto mba vidiany sy any amin'ny farmasia vetivety ry aza. Aingany se fa ilaina maika reto a. Eny tompoko eo, tela dia miverina. Perlo. Ahoana izay mandeha? Milanga ianao azafady? Avingy aloha ndry e. Efa tia tompoko? Mba hividiany biscuit jus aho fa mahatsiaro anohanana. Eny tompoko fa aisangany vola azafady? Nizereo anatiny poketra ambony latabatra io kia. Hoento aty nga ijereko azy vetivety. Tia ary tompoko? Andraso kely ary. Reto. Dia tandremo nge maharitra ela ndry e. Vetivety anaka. Herinandro mahery sahady moa izay nitrangana iny loza saika nahafaty ahy iny. Toa nofo ratsy nandalo teo amin'ny fiainako iny. Efa kely sisa dia sitrana tanteraka. Toa efa tsisy reko maharara tsony anja fa afa-tsy le eto amin'ny sandrika ity rehefa mibata zavatra. Zavatra tsapako fotsiny dia toa mora mandriano hoanana izany ana dia efa misakafo be azy. Tena lasa miasa be ny vavoniko. Tsy haiko hoe maninona. Iatsy ty miantso ty. Allo? Malalako, manao ny ry ao? Efa salama tsy maninona lesy a. Fa iza zany ianao no toa tsy mandalo mihitsy. Mbola ty ampiasana kia. Misy asa vitaiko maika izay dia somary mbola ripotra kely amin'izay. Mba mandalova moa fa malahelo ahy e. Aoka fa tsy maintsy mandalo any rehefa mirava avy eo e. Inona ny zavatra tiandreo entina mba tsarotsaroa ny vavandry izao? Tena betsaka mihitsy izao ny zavatra tsarony aho. Ohatrany hoe inona? Izay entinao dia tsarony avokoa e. Ataovy betsaka fotsiny. Eny are, avy eo izany. Tia tompoko ilay zavatra nasainao vidiako. Efa tonga teo ndry e. Apetra eo ary. Nosokafan'ilay biscuit dia naraparapany. Tony tsy tio fa tena mahatsiaro manana marina ve madia kely izany e. Dia nataony iray mikoka tsakatra any koa ilay jus iray tavoahangy be tio. Madeo? Ahoana ny andry izay? Mbola misy vary sy laoka ao an-dakozia raha mbola mahatsiaro noana ianao Madeo. Eto makaty ary kia. Andraisy fa laiko vetivety ary.
fa inona raha mahazany madeka tiava to hafahafa izany fijeriko azy izany a tena tsy fomba mihitsy zao ka efa salama tsara indri zany zao ie efa mieritreritra mita amin'ny bokoka amin'izay azy ako so ihany fa tonga antsika ty soamantsara ny kahesiny appareil photoana dia teo azy reny lozany tranga tany analy reny nampiremiko tsara mihitsy reny ka fa le kahiteny amindriny somary miosondra efa hitako tokoa fa tsy maninona ka hitako ihany ny soratra ary mba aiza izay zavatra nentiny lahy oay saika diniko tokoa reto mitondrako pidrasy avorotany indria misaotra betsaka tonga dia hoaniko reto fa nona be mihitsy ohatray ary angady nona be dia hoanina toy izao le izy fa iny ty atondry ity mba hatsako moramora ihany ikia zay ve dia lany sady le pizza teo marina iaja tsy haiko hoe ahoana fa ohatra ny mahatsiaro nona foana ny vatako tsisy dikany amiko izay sakafo miditra ny vavako vao avy mihinana varina terimperla nge io teo nefa to tsisy dikany tampoka akory le izy nona sahady nakohaka izany so dia mba miasa be ary mivavonindri fa miasa le fanafodiny menitata zay ko dia tsy haiko lesy fa dia izay ny zava-misy ny zavatra tsapako dia lasa nahazo aina be afaka le reradreraka tsy fantatra hoe ahoana iny ay tsara be any izy zany fa ao fa hitondrako zavatra mahavoky foana rehefa makatia zany raha maharaka ela ahoana moa ny tsy araka fa zavatra ho amin'ny fofombadiko anie zany eny ary fa dia miandry ahy dady izay tonga izay angatadalana amin'izay ke aloha fa mbola raharany ny fitohanany fiarainy an-dalana iny fa tsy andry any dada tsonga aleo fa mety mifanojo ambany eo zay dia any amin'ny resaka aminy velomindri bisou ok chéri aza manadino tsapako ny vatako to tsy sembotratsy be zany fa mifiry moa zao to efa miraiky amby folo alina nefa to mbola mivandravandra foana ny masoko hatramin'izao andreraka be koa izy zany ary ny sofiko ary ve ny manekina sa ahoana ohatra ny mandrefy eo ny zavatra fa hafa ny atokotany izany ohatrany hoe feo anakarazany biby tany analy reny nefa ohatrany tsy mitombona fa nisofika angamba ny mamorona ka efa ty andreny vohatra angesa izy zao tao marary be kosa ny lohako izany marina fa ahoana ary ohatrany lasa mafana be mivatako maty manakorontana saiko be kosa ny feo any ivelany an'izany ka ohatra ny manatona sofiko foana ilay feo manimba sofina be fa ny masoko ve ny mandrosa hony nivadika misy vola hafahafa ny vatako dia jereo fa sy ireo lava be hafahafa ihany koa ohatra ny dreny biby ireny misy hery manosika hivoaka misy ambikiny eto ambaravarakely alina fa tsy te fo dia mody tsy taitra fotsiny tsy haiko hoe nisy inona arany ohatra maneno sady ty rehefa tsy marina nefa za ty izany tena mbola ty atoro-mafy sady mbola kamo be ny fo tsy maintsy miarina eto moa izany rirym-pelana tiandry satria efa izany raha miandriandre foana isan'andro
Tena mbola kanto be mihitsy izany ka ohatra ny teo any veze tapika koa izany ka dia mety nidiran-drivotra angamba ny kivoko raha izanyko andeha any veze aingana aloha dia avy any vao mamely lafo mahandro ka ay ve mbola maizina be ty tokotany ity sady feno zavona be so ihany fa tsy dia lavitra miala eto kosa aloha veze fa tena mangatsiaka koa izany a Andriamanitra fa inona koa io aloha io ohatra ny olona midaboka izany fa iza azy io e sa mpamosavy-tratra andro maraina aleo hoe jerena akaiky nefa raha mpamosavy tokoa moa dia efa lasa nitsoaka raha vao nahita anako na mety nalemy tsy nahetsika koa aza araka nambaran'olona mantsy dia tsy mahetsika hono raha vao sendran-dreny dia malemy tsy afaka manao ninina noho ny herin'ny odiratsina fa iza ary ty tovovavy miboritana tsy manao ninina akory Andriamanitra fa tikaty avy ety dia tena izy marina ity dia inona koa ny mety mahazo azy fa ohatra ny fendrany vavany a izy aloha mbola velona somatsara ihany fa tsy mahatsiaro tena fotsiny angamba andraso asiana nyty lambahoany aty amiko ty dia ho bataina miditra any an-trano ka ao zay dia andraso fa bataiko amin'izay mavesatra koa ne izy izany esy tsy mbola mpahafiry ny vary amiko ny bataiko koa nefa ndriry itsy zay fa tonga akato dia apetraka eto ambony fandriana eto aloha raha koa fa nabody fotsy mafana fa tena mangatsiaka dia avy eo miantsondra amin'izay inona re nahazo antsika aty aty sanatria dia lasa mpivoakalina fa io izy tompoko ay tsy haiko izay tena nahazo azy fa hitako tao tokotany izy dia nybataiko niditra ty an-trano io ny zanako fa nanino ny andray ary tao feno rano vavana na za koa zany hoe tena gaga raha mise io fa manomboka taitra kosa aloha izy mandala aloha mba hanamboary tete mafana izy eny tompoko dia hanaovy rano mafana ihany koa mba isasany fa tena sady miosy ny mbovoka be mihitsy izy izany eny ary fa lasa dada ahoana anaka marary be izany lohako izany fa aiza izany ato ny efitrano perly ianao anaka araka ny nambarany dia hita ny daboka teny atokotany ianao dia nybatainy hiditra ato fa inona ny nahazo anao e fa ahoana ry dada fa inona ny nataoko tany ka tsy haiko fa ianao no tokony alala ny antony nahatonga an'izany ety tena tsisy zavatra tsaroko mihitsy fa nitadidiko izao dia ohatry ny nanofy ratsy be izany alina nanofy ratsy ohatran'ny ahoana nanofy an'ilay bibidina mona tany anala tonga taty amintsika hono dia nanenjika hoay izany ve ye tena marary be kosa ny lohako izany ry dadaka andraso misasa kely ianao dia avy eo miakatra any ambony dia any tsaboana efa manamboatra dite mafana sy rano isasanao perla rehefa avy eo dia tsy maintsy manao analiziny ranao a lalana zao mifototra retinao zao zany e dada ahoana anaka fa ina tokoa mety nahazo aloha e dia sanatria lasa mpivoakalina ve a nefa za angetsy ny lalaody gasy fantatra ao tsara fa tsy tiako maizina izany tena tsy haiko re anaka aleo fa ho fantatsika miandalana izany efa voninao ndra ny sasany ka tia tompoko ay ka mandala aloha anao misasany amin'ny dosy dia mba laivany ambony angaiky ny akanjony katia ho anaovany rehefa avy eo raha mise eo misy polisy mitady anao ivelanao azafady polisy eny tompoko misy hitadavany anao hono
ka mandrina ny tsy ampandrosoana fa za mbola misy zavatra toko e. Any ivelan'ny tamboho mihitsy aza no ilany anao raha araka ny nambarany teo a. Atray ka andaso ara aloha vetivety ho avy io no hoe fa inona koa ary zany hitadiavan'ny polisy amin'ity andro fo marainy ity sa. Manahoana tompoko? Dokotera Ramiandry, faly mifampiresaka aminareo? Salama tsara anao dokotera. Efa fantatro soamatsara ianao ka. Inspecteur Erika ny anarako. Araky ny tatitra tonga aty aminay dia nahitana fatin'olona roa nanodidina ny tanàna misy anareo ity. Ankeo maraina, lehilahy mpitarika baramba. Andeha hiasa vao maraina no nahatsikaritra an'izany ka nampilaza tany amin'ny seho fokontany. Dia ny seho fokontany no nampilaza aminay rehefa natao ny fitsirian'io razana io dia nahitana kaikitra biby ny vatany. Ka zay no antony mety nahafaty azy. Nahitana fahabangana ihany koa ny taova sasasasany tao amin'ny vatany. Ohatra hoe ny voa, tsy tao koa ny fony. Zany ve? Dia mety ho bibidia ve zany namono azy ireo? Azonao tsara, ary tandidomindoza ihany koa nareo mipetraka amin'ity tanàna ity. Jereo anefa nahitana raha miparitaka teto am-bavadinao hoe nitady lalana hiditra ato aminareo izy fa tsy nahita dia niodikodina teto io fotsiny. Dray marina. Ka zao, manomboka ny alina dia isy polisy hiambina ny manodidina ny tanànareo ety fa aza matahotra e. Eny tompoko. Tsy maintsy fantatsika ihany koa ny ao ambadika izany. Azay fa andeha angamba aloha izay dokotera. Eny ary tompoko. Samy mairo sy mitandrina fa tsy fantatra izay mety mbola ho tohin'izao raharaha zao a. Eny ary tompoko. Misaotra betsaka anareo. Dia nareo ty tsy nanosa akory fa dia mijanona teto fotsiny ko. Aleo zokon'ny ao aoriana indray zay fa aleo aloha izay andeha. Veloma Ramiandry a. Veloma. Veloma tompoko. Misy ifandraisanao fe zao raha fahafatesan'olona izao ka dia. Tena mahakasika an'ilay fisehoan-javatra mety nazony kady angamba ny ataon'ny mpahatongavan'ireo polisy roa. So ihany efa voafafako ilay raha niditra taty tokotaninay. Niala very am-bavahady. Tonga teo amin'ny toerana nisan'ny kady teo mihitsy mantsy ilay izy. Jereko eto amin'ny labo amin'izay ny raha ny katia ahalalako an'izay fototra retina mahazo azy. Ndaso. Io fa manomboka hitako. Tena vavy zao a. Misy virus mbola tsy fahita hatramin'izay ny raha anjanako. Tsy salama izy. Tena tsy salama. Hitako moa ny tao mangamanga maity zany ny rano fa tsy mena mikoriana tsara. Dia hoana ny atao amin'ity? Inona no hitsaboana azy? Andeha hitady vahaolana any amin'ny professeur Ratovy aloha ka mino aho fa azo vahaolana aminy tsy andrasany ela intsony fa zao ihany dia andeha. Katia, tsy maintsy mijanona miandry anao aty mandritry ny alina dia atory aty ambany aza. Manaloatra ny aminao fa tsy fantara n'izy zavatra mahazo anao izany. Niteny tamiko dadanao fa mbola sahirana hono. Tsy maninona ka dia misaotra betsaka ilay izy fandavan-tena. Misy kotorotra eo ambadika ao dia bataina eto ambany atorianao. Aloha fa jereko vetivety dia bataiko any. Inona ary ny tena mahazo aty e. Tomatahotra ihany ka. Tia kely izy a. Aleo apetraka eto. Efa mivalo alina koa izy zao dia aleo matory. So mandreraka anao indray manko raha mandany andro mampiresaka anao eto fotsiny ko. Efa natory foana nandritra ny tontolo andro ka mety maharitraritra andray aho vao dia avy toriko. Aleo ary aloha fa hipetraka eto ambony sezeto mihitsy a mandrapahitanao torimaso e. Ohatray
Ary nanino ty fitaratra eto am-baravarakely ty mivaky be toy izao? Ko za koa aza nge mba gaga be tamina havakisan'io teo e. Mahagaga? Dia volana mazava be ny any ivelany any. Ary boribory tsatazana veto. Ary fa maninona dia izany to miolakolana fotsiny e. Ka dia fa maninona? Marary be ny lohako ry anja. Tena mila tsy ho zakako. Andriamanitra, fa naninona tapoka teo ary ry ty e. To tsemodratsy be izany. Ka dia fa inona ary ty ataondry ty e? To akapokapondry be eny amindrindrina ny lohandry. Ok, izay fa sao dia vakiraka. Kay, tsy tanako mihitsy maliny efa dia natosiny hafahafa tanteraka ty mahazo mikady atika. Tena manao herinondro izy fa tsy tana mihitsy. Jereo any ty ataony fa miolakolana be. Inona reny ataoko e? To matahotra koa ary ako. Ary to miova nisy. Oy, to lasa misy olava be. Mivadika nanaraka an'izany koa ny lohany. Tena mivadika biby titolo namono azy tany anaty ty marina. Ka dia iny ty mazonao ty e? Oay, iny fa niara teo ambony fandriana. To mibandina izy izany. Iny lasa nitsambikiny eo am-baravarakely. Aiza izy teo? Andraso izy jereko avy eto. Oay, iny niazakazaka nankany atsimotrano lasany iny. Ary iny ty ataony to manomboly zany. Dia iny fa nitsambikina teo amin'ny tamboho dia tafavoakany. Inona reny toko manoloana ny sorara zao e? Aleo aloha miantso ny dady any aloha mba hampilaza azy ka. Allo? Dada Katia? Allo ihany. Fa mihina no miantso andro alina be zao se. Lasa Katia e. Lasa ny ivelan'ny tamboho any izy tsy haiko. Fa inona no ataony any? Tsy haiko e. Tsy tanako e. Fa dada. Fa misy inona se? To mihoatra indray se. Lazao moa e. Mivadika biby. To reny logaroa reny Katia e. Maninona tsara hoe? Aiza foana ary Katia to mbola tsy mivelona ihany. Efa ho mazava koa ty ny andro. Aleo fandrasako tsy iverenany e. Sa mandeha mivoaka any kosa aloha za so misy fijihoan-javatra hafahafany ka. Tena matahotra ny aminy. Misy fiara-miditra izany. Andraso hoe. Fiara-miandro miditra io. Io fa mijanona. Ary to mibata olona. Tena Katia mibatainy ity. Izy misy maka ty hatrany iny. Aleo fa tsy naiko. Dokotera, fa taizy Katia no hitanao? Ao fa apika anao mibata azy e. Zava-doza ny mitranga tany se. Nahitana fatolola indray to ivelan'ny vavahady tao. Izany hoa fa soa ihany fa za aloha no mbola nahitan'izany. Ary hitako midaboka nanoloana ny vavahady Katia mbola feno rano vavany. Apetrao eto izy. Apetrao fa mbola hotsabona. Tena zava-doza tokoa izany marina. Fa nga tsy isy polisy niambina indray tetỳ amin'ny manodidina e. Ka raha nandalo teny amin'ny toeram-pivarotany Ramatoramena dia hitako mbola ao ry zareo fa ohatrany mamy toka. Tsy ny akory izany Katia ilay nivoaka tany. Mbola misy 200 metatra miala ny tanànantsika raha teo iny toerana nisy azy ireo iny. Moa nandefa mozika mafy koa ka rariny loatra raha tsy handreny inona. Dia ahoana ny atao amin'izy ity e? To matahotra tanteraka ny aminy aka. Efa nifampiresaka tamin'ny professeur Ratovison ary sia. Dia hiara-miasa izay roalahy hikaroka ny fanafody mahasitra anazy. Mino aho fa tsy ho ela dia hahita vahaolana any amin'izao mahazo ny Katia zao zay. Angatana amin'Andriamanitra mba hahita vahaolana aingana ka. Oay, io fa manomboka mahatsiaro teny Katia. Eny tokoa. Fa aiza zany e. Tena marary be ny lohako. Ato ohatrany re ianao e. Ao, hoano aloha ty fanafody ty mba hampitony ny aretina andohanao. Dia ity koa hoano. Akaorana nga izy sia. Ty mbola misy ovy. Ty mbola misy e.
Ty anaty tavoahangy ty akia. Misaotra. Matory tsara amin'izay aloha fa mbola mpamana rano any perla. Avy eo ianao mandeha misasa. Misaotra dada. Tsy miala eo iaza? Aleo fa iantso ny sefonay dia tsy asa androany fa iambana anao eto e. Misaotra. Tory aloha izany fa tena mbola mahavesatra pesa ny lohako izany ka. Raro ny loatra izany fa niloza anao nandeha nivokako. Na izaho koa moa tia mba tia atory fa tsy afa manotrako. Raha mpandefa angamba ny teo miterako dia efa tsy navita namana intsony ka. Fa tiako loatra anao ka tia dia miarika n'inona no mety azo anao. Miarabanao dokotera dia miala tsiny raha tonga vao maraina aty aminareo indray zay. Salama inspekteur. Tsy manenina ka. Ka araka ny zava-nitranga alina dia nisy faty olona iray indray tao ivelan'ny tanànanareo tao. Raha ny voalaza an'ilay naman'io olona maty io dia biby dia avy ato aminareo mihitsy no namono azy. Tokony tamin'ny 9 alina mahery teo no nitrangan'izay loza izay raha andalana hamonjy fodiana avy niasa iny izy roa lahy. Izany ve? Ka ahoana moa no lazany fa avy ato aminay ilay biby e? Hoe tato mivao dia inona ny tsy nahitan'ny polisy naman'ireo an'izany zavatra izany fa nilaza ianao fa andefa polisy iambiny aty. Satria hitany tsara ny tsambokinany. Nivoaka ny tambohanareo avy tao atsimo tao ilay izy ary avy etany dia nanenjika azy ireo. Azony tamin'izany ny ray tamin'izy ireo. Raha mikasika ny polisy nalefako indray dia tsy nandre ninonina ry zareo fa tany amin'ny tapany avaratra mantsy ry zareo no niambina. Miala tsiny amin'ny fihavanana dokotera fa tsy maintsy manao fisavana ny tranonareo rehefa zay mba ahalalana ny tena zava-misy marina. Sao mitahiry biby dia mpamono olonareo. Fa andraso aloha. Iarahantsika mijery izany toerana ny tsambokinana izany sao misy rangotra ny akarany. Andao miaraka amiko ary ianao e. Ka andao ary loatsy ity vao fantatry reto polisy reto ny marina. Tsy maintsy mitady vahaolanakana any amin'izao afa sao hiatrana koa izy moa ny zanako tsy mahalala koatra zintsony mihitsy mantsy. So ihany fa miverina amin'ny vatany olombelona izy rehefa tonga ny atoandro. Hitanao tsara io dokotera. Miakatra veto ilay biby ity dia nivoaka ny ivelany. Io mbola mibaribary io ny rangotra avy amin'ny hohon'ny akarany. Tsy afa mandany amin'izao intsony ianao e. Tsy miompy biby mpamono olona izany izay inspekteur. Afaka misava ny trano rehetra ianao. Aleo fa ho atao mihitsy ny fisavana ny trano rehetra ka fa raha manafina amin'ny marina kosa ianao dia tsy maintsy higadra. Afaka misava nareo ka. Vita jery avokoa izay ny efitranonareo fa tsy nahitana ninonina. Fa na zany aza mbola tsy afaka miala ato aminareo mihitsy ny ahiah rehetra e. Fa inona ny mahazo ny zanakao io? Tsy dia salama izy io tompoko. Ay, mirary fahasalamana ho azy ary. Manoloana an'izao trango izao dia hisy polisy roa indray hijanona eto an-tanànanareo. Iambiny eto izy e. Ay, tsy manenina ka. Dia misaotra betsaka anareo. Zay raha fa ilozako aloha ianao. Eny tompoko. Ory zalahy, mijanona eto ny roa lahy amintsika hiambina an'ity toerana ity. Mbola alefa namana hafa hanampy ihany koa raha hariva. Sao mipotra tampoko ilay biby mpamono olona. Zay fa dia mahasoa daholo isany. Nambaran'ilay lehilahy avitra tsy maty dia toy ireny amody lehibe na loka roa anaty orinantsary mihetsika vahiny ireny no namono ny namany. Nefa toa tsy mampino hoe izy tokoa izany. Raha ny fahitako ireny filma loka roa ireny mantsy dia olombelona ihany fa mivadika biby rehefa tonga ny alina dia volana. Dia mety ho izay tokoa ve?
misy olona mivadika biby zany eo amin'ny dokotera ao dia iza ho hitantsika eo an'io alina sady mbola dia volana tsara zao tsy maintsy manampy any zalahy mba hahalalana ny tena marina. hitsangana ihany eto ambony fandrina eto amin'izay aka ka nanahoana aloha le lonoana rary efa tsy maninona tsony a ohatra ary fa inona ny ataon'ireo polisy mivezivezy eo tokotandreo ry aza toa hoe inona reny ilazako azy toa hoe maninona lesy a toa hoe hiambona tsika onko fa maninona koa tsika ny ambenana ndraika ohatra ny tsy milamina ny tanànako zany ve dia karaha mahindada hiambina antsika zany ireo ie mety izay angamba raha mba fantatro mantsy fa polisy ambona anao reo a satria efa manomboka mialy ato aminareo ny polisy fa misy biby mpamon'olona ato lasa tia ny andro marina mbola tsy tonga fo ny dokotera toa hoe lasany amin'ny profesora Ratovosoany izy inaro nitranga amin'ity alina ity tena matahotra ka misy mandondony zany zay andra misia tia le kafe nasainao nambariko dia hito ny siramamy dia napiako mofo-dipaina kely raha ohatra ka ilainao misaotra betsaka perla tsy sorana tompoko efa resitory ka tia ie efa resitory izy ka tsy maintsy miaminazy eto dia mba mila kafe kely zay ary fandehara misia ena re tavandrimandry eny tompoko fa inona marina ny mahazo amin'ity ka tia ty amin'izay koa toa misy polisy miambina ny tanàna misy ana eto tsy atory koa fa mba hiandro izay zava-misy mitrangy eto koa tonga aleo aloha miantso amin'ny brigadier amoa aty ivelan'ny vavahady aty allo sokafy afa efa eto am-bavahady tsy maintsy naka aty fa tia alala marina eny fa tamy izy ka dia ahoana brigadier mbola tsisy soritra ahitana an'le biby ve mety tsy maintsy mbola hipotra izy fa samy mailo tsara fotsiny atao vonina tsara ny basy avetsika no mijerijeri izay ivoahany ary andraso hoe hitan'lesany ve ny zavatra nitsambikina ny ala tery ambaravarakely iny niodina ao ambadika ao andao arahanay anary zalaisany teo iny andriamanitra toa tsy eto ambony fandrina tsony ka tia tena resitory teto ambony seza teto koa marina dia tsy hitako izay zava-nitranga injany fa efa misy mitifitra loza marina injany fa efa misy mitifitra ka tia loza dia ho sanatria hoe vonon'ireo polisy ireo izy aleo ijereko any tonga dia asy hoe aza vela tapa-voakany mihitsy ino tamin'nyverina tsy tapakatra tandeamo ohatrany tsy laitra-mbala mihitsy anie izy zany alefa sy foana fa aizy io ny tsy ho faty ao ary nitsoaka ho aizy izy teo tsy hitako tampoka aiza any avaratra andao arahana aiza ry izy zany inoniny ny zavatra nitsorika nandalo teto alohaka teo iny andraso ijereko avy aty tena matahotra dia sanatria ve iny fatazako tonga dia asio aveto ary mahay miala bala be vetivety dia tsy hitako tena nakaiza ry izy teo aleo fa iodinako avy aty antsanana ty indray andriamanitra
misy mifampitolona amin'ny Katia io. Aleo vonjeko inaingana ka Katia avelao izy Katia avelao izy fa aza vonoiny fa ny masoko ve no manvosa nisy olo-kafa nanantony iny dia niantso anarana hoe Katia dia jereo fa miala le bibidy iny fa nanantona an'le tovolahy izy. Aleo asiana veto ka oaka zay inspecteur aza vonoiny izy tesitra be Katia dia iny fa niodina any amin'ilay inspecteur indray marina. Aiza nefy natsolay tambany kay azony mipetika tamin'ny basy tanako kay ay vonjeo e io fa mifampitolona zareo marina. Katia avelao izy hoa kay sandray malina ny nasiny dia mipitika lavitra. Nareo zany perla atao ambadika atao ramsia tsy hainao ve zany feom-biby hafahafa zany reo andriamanitro toa inspecteur efanitolona biby io dia misy polisy hafa midaboka misondrako io apity io dia ihaja koa io alao fidiko andra so ihany revity amiko ty le siraindry miaraka amin'ny ranom-panafody Katia avelao izy zanako avetsy mitary dokotera marina tonga ihany ianao foana ndeha ny feondrainy Katia dia niara teo amin'ny inspecteur dia nanantona moramora azy vao tonga eto alohako izy dia tsondroniko avy hatrany isa roa telo zay fa tafiditra anaty vatany daholo le ranom-panafody iny fa nalemy izy dia nitolefika niova nanaraka izany koa ny vatany miverina olombelo hoay marina tena tsy mampino hoe zava-misy zao tsy filma ntsony fa zava-misy marina olombelona ny vadika biby ay le zazavavy zanako dokotera iny ihany io mialatsy nindrindra inspecteur tratrany tsy napoiziny zay andao hitrany hatramitsika dia azavainay aminao daholo ny anton'izao rehetra zao sady tsy maintsy mitsabo ny ratranao efa misy fanafody mahasitrana anareo ty miaraka amin'ny namanao eo dia zay tompoko ny zavany mialatsy aminao raha toka nanafina ny marina taminao mba ho fiarovako anjanako mahazo matoky ianao fa manomboka an'io dia tsy misy ahina ntsony mbola hivadian'io biby satria efa hitana sy professeur Ratofison ny fanafody fanefiny efa naposiko mihitsy zao rehetra zao e fa soa ihany fa nahita vahaolana ianao ary mba ahoana moa ny amiko sy brigadier zay voarangony io sao mba hampivadika anay koa io e rehefa tonga ny alina dia volana mahazo matoky ianao fa tsy maintsy mahazo fitsaboana sazy azy izy ary tsy ahina mbola hiparitaka ny virus ay ka tonga dia mba ataovy arako andraso ary atao eto amin'ny sandrinao ty tsindrony ty zay fa vita dia ny brigadier indray zao zay aza mananareo fa tsy maninona io e eny ary fa manoloana ny trangana izy dia tsy maintsy makany amin'ny braonay aloha narosy ho zanakao io eny tompoko dia ho sanatra io ve ampigadrana izy ho raharaha zao e makapy sy lovava iary fa tsy fanahininareo anie zao e eny e ho ataonay zany tena menatra anao ahy aza dia nivadika biby tokoa ahy zany rehefa tonga ny alina dia volana
ohatry ny hoe nofo ratsy izany fotsiny angezany ny ainako izany. Ay, tena zava-nisy marina. Iatso dia mbola tianao foana ve ana teo azy izany zavatra rehetra izany? Ka tsy fananinao ny izany ka tia e. Loza toy ny loza rehetra izany. Aza manafa tianao foana ary tianary anao akory. Misaotra indrindra Iatsa. Raha lehilahy hafa ny teo amin'ny toeranao dia efa tsy haiko intsony. Tianao an'izany akia. Avy aloha izany no tantara ratsy valona fa efa sitrana ny enao izao e. Misaotra Iatsa, sambatra be aho manana anao. Za koa ny toraka izany, sambatra be manana anao. Dia mbola tianao foana ve ana mbola hivadika biby aza amin'ny alina volana manaraka eo? Tsy hisy tsony akia izany ka tia. Raha mbola izy izany dia hitanao nofo ratsy anao fotsiny. Natolotra anao teo? I Katia dia ampeniny aloka Fetson. Ireo mpilalao? Salosy sy Tina. Gaston, Falmanana, Alain. Mpanadodosa? Gaston Randriamanalina.